Efa miaravatsika rehetra indray mpanaraka ny fandarana kirorika amin'ity alatsinainy ity fa 7 volana marsa. Miaraba ny vehivavy rehetra ihany koa natratra soa an'izay vavalo ny volana marsa izay dia makagava rehefa andron'ny vehivavy dia misy lehilahy somary sevaseva kely izay ny andalana tsy haiko mihitsy hoe inona ny anton'izay fa dia ao anatin'ny daholo moa zany rehetrarehetra izany. Fandarana kirorika no arahanareo toy ny mahazatra rehefa fotoana toy izao miaraka amin'ny Mario misy ihany koa ny miaraka amintsika zany any ambadiky ny sary ihany satria reny ekipantsika rehetrarehetra reny no mampita ny sary ho any amintsika tsiraray avy. Manasanao raha tsy saraka amin'ny MPS fahita lavitra. Aloha mboarimboarina kely ny folo. Ny rugby no anamboarantsika ny fiarahana zany ao anatin'ity fandarana ity ao anatin'ny andro fafitsika amin'izao fotoana izao anatin'ny top 12 izay top 12 moa vao miresaka top 12 dia tena mafy ny fifandonana anatin'izany top 12 zany ohatra misy feona lohalika ao mihitsy ao anatin'izay rehefa misy ilay fifandonana anatin'ny mele za tsy dia mahay loatra an'ilay fitsipika fa izahantsika hoentina foana ny lalao rehetrarehetra ao anatin'izay resaka tontolo ny fanatanjahantena izay. Lalao arahantsika ao anatin'ny sary ny lalao eo amin'ny 3FB sy ny TFM ankasina dia mitondra ny fanazavana ihany koa ny mpanazatra ny TFM mpanazatra ny 3FB azafady mikasika ny fahitany ny fomba fitsarany mpitsara zany mikasika an'izay lalao izay. Ndao rahantsika re fafito eo amin'ny top 12 teny amin'ny kianjany maki andotam-penaka mafy hatrany ny fifandonana ho an'ny club tsiraray tsy misy manaiky lembenana ireo mpandray anjara arahantsika antsara izao ny fifandonana teo amin'ny 3FB miakanjo fotsy sy FTM ankasina miakanjo mainty izay nisaraka Adsahala 7 sy 7 samina tonga baolina ny tanana avokoa ny rotota na dia samy hafa ary ny paikady nampiasaina tamin'izany. Araky ny nambarany mpanazatra ny 3FB dia misy ny fitsarana tsy dia tsara loatra ka anisany natonga ny vokatra toy iny tokony manana fomba fijery mahitsy ny mpitsara raha ny nambarany. Raha ny lalao aloha dia hita hoe azo lazaina nafana satria izao eo amin'le fitsaran'le coup d'arbitre zany somary manana zavatra ohatrany tsy fantatra tsisy tsy fantatra hoe ara-dalàna ve le fitsaranan'le baolina satria lasa ohatrany hoe visible fotsiny zany le momba ny 3FB foana nijeren'le arbitre dia lasa ohatra reny le lalao nefa lalao zavatra nahafinaritra izy teo fa lasa attendu le izy dia lasa iny lasa vokasaly iny moa le baolina ny fiafarana. Ao anatin'ny daholo zany fa tokony hitondra an'le lalao zany le fitsarana dia mandroso ny rugby fa lasa membotsitsika amin'izao fanaonana lalao manaraka aloha dia hiezaka izay zany marinarina zavatra tsy retina ataony teo aloha teo no amin'ny lafin'ny teknika na taktika na fizika andreseny an'izay adversaire manaraka eo. Ny toerana misy anay zany zao somary mety androso 8e place zay na 7e place dia zay ny zahanay monty any amin'ny 6e 4e mihitsy ngamba ny tandronay. Fa nisy ihany koa ny firesahana tamin'ny filohan'ny mpitsara mikasika ny hoe ahoana marina ary ny fomba fahitan'ny mpitsara satria tena manitikitika anay hoe fa maninona ary rehefa antanina ary zareo dia hoe ny mpitsara somary midingilana ny zavatra tsy nentina ataon'ny mpitsara dia ndao tsika haka mpitsara mihitsy dia ny filohan'ny mpitsara mihitsy nyresahantsika hoe inona marina no tena zava-misy mikasika an'izay hoe midingilana marina ve ny fomba fitsarana sa hoe manahoana sa somary nampiana 50 gramma kely tary dia nilatsaka kely tary eny mpanazava moa zany nitondra an'izay mikasika an'le hoe inona ny tena zava-mitranga ndao arahantsika inesta. Ankilan'izay dia namaly ny fikambanan'ny mpitsara fa tsy misy ny tombo sy ala fa mitovy avokoa ny mpilalao rehetra. Mila fampianarana sy fanofanana ihany koa ny mpilalao sy ny mpanazatra satria misy foana ny fiovana amin'ny fitsipiky ny lalao. Ny fifampitokisana no naverimberiny fa tokony ampanjakaina raha tsy efa izay dia mitoetra ny fisalasalana eo amin'ny mpitsara sy ny mpilalao ary ny mpanazatra. Ny zava-misy angambany marina tokoatran'izay satria somary be dia be ny menimena amin'ny resaka arbitrage moa zany. Ny tena marina samy manana ny andraiky moa ny tsiraray ny ambony terrain mpilalao ny coach ny mpijery eo ny arbitre eo ny organisateur fa hitako hoe tsy mifampatoky zay ngamba ny azo lazana satria be dia be zay expérience efa hita zay somary tsy mahatoky ny arbitre ny club zany dia eo miteraka olana matetika tsy mifampatoky satria eo le hoe misy mangalatra amina sy ny karazana ohatran'izay somary efa zeresy moa zany dia zay foana ary tsy amin'ny rugby ihany fa ny sport amin'ny ankapobeny moa zany misy ny ezaka be da be fa atao ny fampiofanana an'ireo mpitsara ireo eo ihany koa reny le manafatra mpitsara avy any ivelany reny zany efa ezaka atao dia hitantsika angamba reny dia anjara mpijery rehefa avy eo manao fampitahana hoe manahoana raha mpitsara vahiny dia manahoana ny mpitsara malagasy
ngambany tsy de misy mifakaizana izy zako sahako no miteny hoe mety manatombo ary tsika fa eo am'izay le tsy fampatokisan'izay ny olana zay zany de davina hoe inona no tokony ho atao hipetrahan'izay fampatokisan'izay satria na inona ho ataony hoe eo ihany le manafatra pitsara fa tsy ho vitany anafatra pitsara hoe amin'ny lalao rehetra fa tsara aloha misy izay am'izao fotoana izao dia ho hitantsika miandalana eo ihany le izy ary natrany amin'ny phase finale moa maninona raha manafatra foana tsika fa ny zavara tena diadavina zany eto amintsika hoe ahoana ny fampatokisana ho an'ny pitsara sy ny filevana amin'ny ankapobeny zany eo no hitako hoe lesoka ihany koa satria misy fotoana mampiantso zay na ny kapitaine na mpanazatra fampiasana amin'izay resaka ana fitsipika amin'ny fiainana zay matetika moa zany misy ihany tonga fa tsy midrehetra dia eo ihany koa ny efa napitaky tamin'izareo reo hoe misy ve fampianarana zay le hoe fitsipika izay fotsiny hoe misy siansa ve mba natokana ho an'izay any amin'ny fanaovana fanazarantena any zany hoe mampianatra règle fotsiny ho an'ireo le an'ireo satria eo ny olana tsy mitovy ny fomba fijery any ambony kianja eny ny arbitre aloha dia mianatra foana fa nefany tokony mianatra ihany koa ny club koa tokony apetraka sy mifampatokisana zay rehefa tsy mipetraka mifampatokisana dia fampiahiahy eto foana zany hoe ny arbitre mangalatra sy makatsy makao fa nyresaka valomarsa isika dia totosa teny amin'ny kianjany maki ihany koa ny fankalazana an'izay valomarsa izay ho an'ny taranja rugby ny vehivavy zany resano anatin'izay nisy ny fomba na ny hoan izy ireo an'izay fankalazana ny valomarsa izay fa ankoatran'izay ihany koa dia omeko anareo ny voka-dalao anatin'izay top 12 izay fankalazana ny valomartsa nankalazaina atao amin'ny kianjany maki ny valomartsa ny raha natao amin'ireo vehivavy mpisehatra ao anatin'ny tontolo ny rugby nisy ny festival rugby ny raha natao amin'ireo école de rugby ary nisy ihany koa ny fifampizarana ndraikefa nataon'ny vehivavy miasa ao anatin'ny rugby nampahafantarina tamin'izany fa maro ireo sehatra ahafahan'ny vehivavy mandray anjara ao anatin'ny rugby joueuse arbitre coach officiel de match médical formateur ary ny administration manamafy hatrany fa manana toerana lehibe ao anatin'ny fampandrosoana rugby ny vehivavy voka-dalao kosa dia toy izao an'izay top 12 andro fafito izay Uscar TF anaty azo nisaraka tamin'isa 3 no 2 Kosfa tamin'ny Manosbe nisaraka tamin'isa 7 no 3 3FB TFM Ankasana nisaraka tamin'isa Sahala 7 no 7 teo amin'ny squad vehivavy kosa FTF Atomadinika SCB Sarety nisaraka tamin'isa 9 no 4 vity ny ringy ory zalahy zay ndono ringy tsika rehefa mifankahita kely zay rugby moa zany tena filaza fa samy manana fomba fiteny azy lavalava ihany koa afaka ilazana azy basket no anoizantsika ny fandarana zany satria totosa ihany koa ny Action League zany hoe nanomboka tamin'ny volana novambra teo dia farana amin'ity volana martsa ity zay Action League izay izy ity moa zany dia vondrona iraiky manao fanatanjahantena ny tanjona moa zany dia hoe fampiroboroboana ny fanatanjahantena fampifionana tomiona ihany koa zany ireo samy piasa zany ao anatin'izay hoe vondrona izay ary indrindra ihany koa isin'ny firaisakina sy ny fifankatiavana dimby manazava toy izao nampanao fanatanjahantena sy firaisakina ihany koa ny Action League maro ireo orinasa mandray anjara amin'izany izay iray vondrona aminy tanjona moa dia nanamafisana indray ny fifankatiavana ary indrindra ihany koa ny fampiasam-batana ho an'ny antoky ny fahasalamana misy 12 ireo mpandray anjara nanomboka tamin'ny volana novambra teo nanomboka ny fifaninanana ary farana amin'ity volana martsa ity namafisy ny dimby hatrany fa tsara ny fanatanjahantena ary ilaina ny fanaovana izany tournoi Action League zany hoe groupe Action dia ireo société na entité ao anatin'ny groupe Action no manjay anjara rehetra ao anatin'izao lalao zao ny mpandray anjara misy 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 faninanana ho an'ny lehilahy dia 5x5 zany hoe poule unique izy io dia mifanandrana avokoa ny mpilalao rehetrarehetra ary ao anatin'izay no ahitana ny laharana izay mitondra voalohany ka hatramin'ny fahavalo no manao ny dingana amin'ny fahamaranana firy moa zany mety ho tsy voatanisa tsony fa efa nanomboka mois de novembre izy ity no nanomboka ary mifarana ity volana mars ity amin'ny herinandro eo no manomboka ny lalao dingana fahamaranana na ny hoe quart de finale ny tanjona dia
hoentina amin'ireo hakizy rehetra sy ireo olona rehetra miasa mba iroso sy izotra any amin'ny fanazarantena ka izay no antony natonga hatrany manao an'izy ity isa-taona tsara ny fanatanjahantena ary tsara ny fanaovana an'izy io mitondra vokatsoa na ho an'ny vatana na ho an'ny toepo ka tsara ho an'ny olona rehetrarehetra na tsy ao anatin'ny groupe axiana na ao anatin'ny groupe axiana dia aleo manao fanatanjahantena ihany fa masomo sport. Ho an'ny taranja lomano kosa no anoizantsika ny fandaharana kirorika zany natao teny be pasy teny ny fifaninanana Atsimorano mety gaga nareo sao dia Antsimon-drano kosa amin'ny fiteny Atsimorano mihitsy moa ny filazana zareo an'izy ireo andian'ny faharoa izy ity zany hoe fa nisy zany tamin'ny heritaona dia nisy tamin'ity andian'ny faharoa ity ny filohan'ny club Atsimorano mitondra fanazavana mikasika an'izay no tanterana teny bebasy ny alahady teo ny andian'ny faharoa Atsimorano izay nahitana mpandray anjara Ronjato Mahery ka 7-12 no club nandray anjara tamin'izany ary nisy ihany koa ny avy any amin'ny faritra saika nahitana ny sokajy-taona rehetra tamin'izany ny tanjona dia ny ampiroboroboana ny taranjany lomano eo ihany koa ny fifampifondronana ireo ankizy ary indrindra dia ny izarany amin'ny fifaninanana nisy ihany koa ny fitiliana ireo atleta tena sangany ahafahana misafidy izay tena hiatrika ny championnat de Madagascar. Ty zavatra ataony aty zany dia deuxième édition amin'ny Atsimorano zany hoe compétition de natation nikarakarainay efa tamin'ny erintaona zany première édition dia tamin'ity taon'ity deuxième édition. Antony voalohany indrindra aloha zany zay dia club ao anatin'ny ligue Analamanga dia devoiran'ny club tsirairay ny organiser compétition isa-taona dia ity zany anay mampitondra anay ny anaran'ny club Analamanga hoe Atsimorano. Mpandray anjara zao tamin'ity taon'ity Ronjato Mahery eo amin'ny fitambifolo Ronjato eo dia voalohany foana dia ny ampiroboroboana an'ilay taranja natation satria tsy dia tena hita foana ny tena hoe sport tena fiainana. Toy ny akamaroan'ny taranja rehetra dia somary misedra olana kely zay ny taranja lomano ihany koa indrindra moa zany fa ny fivoahana ny ivelany eo ny tena olana be ho an'ny atleta malagasy rehefa hivoaka ny ivelany dia miantso tena dia miandro sponsorina sy ny sisa zay vao afaka mivoaka dia zay indrindra no antso ataon'ny filoha mpanorona ny club Atsimorano. Nanamafy ihany koa miora fa tena mbola sahirana sy mila fanampiana ny taranja lomano satria mbola miantso tena rehefa misy ny fivoahana any ivelany ka anaovan'izy ireo antsoavo amin'ny tompona andraikitra. Azo atao tsara ny miditra club ary tsara ny fanaovana izany ka manomboka amin'ny fitoana ny ankizy dia efa afaka misitraka izany ary tombony lehibe ho an'ny ankizy ny lomano na dia tsy hanao fifaninanana ary izy ireo. Mbola hitako hoe tena mbola sarosarotra kely satria matetika rehefa misy fivoahana ivelany ho an'ny ankizy sy majeur dia miantso tena sy ny sisa ohatr'izay zany dia mila foana zany ny fanohanana amin'ny fédération sy ny ligue zaray dia zay tena zay foana zany ny angapahanay aloha. Ho an'ny mpandray anjara dia fanomanana tanteraka ny fifaninanana manaraka ny tena tanjona amin'ity marihana fa tsy misy ny loka goavana kanefa dia niraisy ny mpandray anjara ho matotra tsara ny fifaninanana Atsimorano andian'ny faharoa. Ireo mpandray anjara rehetra dia manana tanjona goavana dia ny championnat de Madagascar izay tanterahana ny volana aprily zao. Ho an'ny Bartina dia efa maro ny fandraisana anjara tamin'ny fifaninanana ny resa-pireneny ary azo lazaina fa tsara ny vokatra ary mbola vonona ihany koa anomeny tsara amin'ny hoavy. Fa nisy ihany koa ireo katita kely efa misera sahady amin'ny fifaninanana tahak'izao. Anisan'izany Raitra izay 9 taona monja ary teo amin'ny 15 taonany dia efa nitiany taranja lomano. Ty dia anisany miavaka kely ihany koa satria mahafinaritra rehefa mahazo an'ireny atleta ireny tsika miresaka ihany koa mety hoe lalana nalehan'izy ireo dia misy lehibe 9 taona zany olona zany nefa mitranga olarsoky efa tsitako fa izy mbola zandry fa izy efa tena lava. Dia misy ihany koa nefa ny katita kely 7 taona 10 taona dia efa nanomboka aty an'izany taranja lomano izany ndao arahantsika ny fiarahana amin'izy mirahalahy. Ana manokana aloha zany dia 50 grâce nataoko teo izay nahazo première classe dia izy ity moa zany tsy dia kosa fanaoko fa mba manandrana miteste zavatra hafako izy ity anisan'ny étape hanomana championnat de Madagascar ihany koa zany dia misy travail atao koa zany amin'ity compéti nanomboka tamin'ny 2023 no nanao compétition internationale championnat du monde junior natao koa championnat du monde open tamin'ny 2024 tao anatin'izany koa ny jeux des cibles sy ny compétition manerana ny océan Indien zany dia championnat d'Afrique koa efa atao. Miaraka tamin'ny dada sy neny. Dia efa firy zao ianao tamin'ny course nataonao teo?
Rehefa efatra dia farany mbola tsy fantatro. Ay dia rehefa vita ity dia anao inona raitra rehefa vita an'izay amin'izay hoe teo mpilomano malaza sa inona ny tanjona? Mpilomano malaza. Ato dia manana raita-po tia milomano koa ve sa inona tonga ndraika lasa tia milomano? Maninona tia milomano? Maninona ianao tia milomano? Zokony milomano dia za lasa tia milomano. Efa firy taona nanomboka milomano raitra? 5 ans. Dia izao firy? 8. Ay miresaka parcours indray tsika eto dia le misaotisaoty reny zany hoe raha atao amin'ny plateau any Besa zany dia eto dia misaoty ery amin'ny latabatra ery dia tonga ery amin'ny télé ery ambonimbony le izy zany hoe sarosarotra ihany aloha zany raha tsiko ny an'izany eraky ny tanàna iny fa anisan'ny mahafinaritra izay taranja parcours izay dia izay indrindra no entina amintsika satria mbola misy ihany koa ny tsy mampahantatra an'izany hoe inona ary izany parcours izany satria ny eritreretin'ny olona amin'izany dia le manao sitasita fotsiny. Dia avy eo maratra, dia avy eo misy miteny hoe ataovy ihany fa tsy izay le izy satria ny parcours dia anisan'ny taranja tena hoe misy discipline amin'ny fianazy ary fanatanjahantena fenony koa zany atao hoe parcours izany. Ndao rahatsika ny fanazavana entiny toka vice président ny traceur gasy. Ny parcours dia fanatanjahantena natao ialana amin'ireo sakana natoraly na ihany koa mety namboarina. Traceur na traceuse no anarany antsonandreo manao izany. Natao ialana voly izy tany am-piandohana ary tsy misy mpalala akory. Tamin'ny taona 1970 no ny atombohany tany La Frantsa ary ankehitriny kosa dia efa betsaka manao izany sy tia ary malala azy. Manana tombony lehibe ny mpanao azy satria dia manamafy ny hozatra rehetra amin'ny vatana, manatsara, mandrindra ny fiasan'ny vatana manontolo ihany koa ny parcours. Ara-tsaina kosa dia mifehy ny fihetseham-po, tahotra sy ireo karazana olana ary indrindra ihany koa lasa matoko tena mpanao izany. Manomboka ankizy dia efa afaka manao parcours ary misy avokoa ny fandaharam-pampianarana ho an'ny olona rehetra. Traceur moa zany dia anarana ilazana ny pratiquant parcours. Ny parcours dia fanatanjahantena anankiray ahafahana miala ny sakana amin'ny alalan'ny fomba aingana sady mahomby. Ny parcours araka ilay lazaiko teo dia fanatanjahantena ilay izy. Miasa daholo ny membre amin'ny vatana rehetrarehetra toy ny tongotra rehefa mihazakazaka, ny tanana rehefa mianky ary ny abdominaux rehefa manao figure amina franchissement obstacle zany. Mitombina amin'ny resaka parcours dia maro be le izy fa mizara anankiroa le izy dia voalohany aloha amin'ny resaka vatana mahasalama le izy araka le lazaintsika teo hoe fanatanjahantena le izy ary fanatanjahantena feno satria miasa daholo ny tongotra, vatana sy ny articulation rehetrarehetra. Faharoa manarakarak'izay dia tena tsara be ny parcours ho an'ny saina satria rehefa manao parcours ianao dia mahafantatra hoe tsy voatery ho hainao eo daholo ny zavatra rehetra, tsy voatery ho azonao eo ny zavatra ilainao fa mandeha tsikelikely mila miezaka ianao izay vao mahatratra ny tanjonao. Dia izay zavatra izay afaka entina amin'ny fiainana andavanandro dia izay mahatonga ny parcours afaka ampiasana fitaovana entina eo amin'ny fiarahamonina. Olona afaka manao parcours dia manomboka eo amin'ny 7 taona miakatra zany tena idéal. Misy manao latsaka an'izay ny any andafy fa raha ny eto amintsika dia tsara hoe manomboka eo amin'ny 7 taona miakatra zany no manao an'ilay izy. Tsisy hoe limite hoe 4 taona ny farany zokiny fa rehefa afaka mbola mihazakazaka, afaka mandeha, rehefa vonona tsara dia afaka manao parcours daholo. Fa tsy ny lehilahy ihany fa ny vehivavy ihany koa dia anisan'ny tia ity taranja parcours ity. Misy renim-pianakaviana, tsisy raim-pianakaviana aloha zany vehivavy fa renim-pianakaviana avokoa dia anisan'ny tia an'izay taranja izay ary tsy manakana velively ny hoe mahavehivavy azy ao anatin'izay taranja izay satria vitany avokoa ireo karazana figura izay ataon'ny lehilahy rehetrarehetra. Ndao rahantsika ny fiarahana amin'ny mandresy. Narisika nanao parcours izy mahafinaritra dia hoe misokony nanao parcours dia zaho isaka mijery ny vidéo rehetra ohatran'ny hoe manana envie dia izy koa tsy mitako tao anaty vidéo tsy lehilahy ihany no afaka manao anazy dia zany no tonga ndrisike avy eo hoe tsy maintsy ataoko ity dia vitako ity dia ohatra hoe maintsy ataotra fa za moa zany mahatoky ny tenako dia tsy maintsy hoe ohatr'izao hoe mama tsy manino izany koa ny vitany olona avy moa dia tsy vita. Tamin'ny voalohany izy aloha sarotsarotra ihany satria zavatra vao hita sy vao atao dia rehefa mba tena tia olona izy dia tsy maintsy mirisika.
mba handray anjara ambeny concours international compétition internationale fa mahafinaritra le izy te hanao zavatra vaovao foana te hianatra zavatra vaovao foana te dépasse ny limite zay ny tena tanjoko amin'ilay izy ny tombony amin'ny manao anazy izy sport mitaiza vatana tsara dia sady misy effet moral zany le izy mampatanjatsaina mampatonga anao anana te risque foana farany dia ny échec no arahantsika manaraka hoe inona zany taranja échec izany ary sport ve zany eny tompoko tafiditra ao anatin'ny sport ny échec ary resantsika ihany koa izany azon'ny olona rehetra loloavana ny échec somary lavalava nefa ny fianarana an'izany taranja izany ary eto dia misy sombony kely omenanareo mikasika ny fampianarana ny fomba fihetsika ireo pion rehetrarehetra ao anatin'izay resaka échec izay nampidirina tao Eropa tamin'ny taonjato fahadimy izay nentin'ny arabo ny échec hatreto aloha dia tsy fantatra mazava hoe iza marina ny tena namorona sy ny lalao azy voalohany nanomboka nasiana fiovana sy fanatsarana kosa amin'ny fitsipika ny taonjato fahadimy ambin'ny folo tany Londra no nisy fifaninanana voalohany tamin'ny taona 1930 fa talohan'izay kosa nefa efa nisy ny fifaninanana saingy tsy fantatra hoe taizany natao i William Stennis no champion du monde voalohany tamin'ny taona 1930 ary Domaraju Gukesh kosa hatramin'ny taona 1922 nampidirina tamin'ny solosaina ihany koa ny filalaovana échec ary tena mbola sarotra ho an'ny olombelona mandresy ireo machine ary ao ary fa isy fanazavana tsotsotra momba ny filalaovana izany ijery zany tsika ny atao hoe fitaovana filalaovana échec voalohany indrindra aloha zany dia misy ny atao hoe échiquier ty zay zavatra table de 64 cases 8x8 zany dia amin'izay 64 cases zay misy pièce anaky 9 misy ny pièce blanche dia misy ny pièce noire ny pièce blanche moa zany ireto avy izy ireto misy karazan'roa lehibe le izy misy zao le ohatra kely ohatra tony antsoina hoe pion zao pion blanc dia pion noir dia avy eo misy ny pièce mineure antsoina hoe cavalier sy fou ohatra koa ny mainty cavalier sy fou dia ny pièce lourde moa zany ny tour zany sy ny dame ary ny pièce importante indrindra zay tsy maintsy arovana antsoina hoe roi amin'ny jeu io zany ny tanjonao dia anao échec maty an'le roi ny échec maty moa zany dia tsinona fa rehefa hoe attaquer le roi na hoe en échec ka tsy afaka mihetsika intsony izy dia fatratran'izay anao zany dia resy fa raha mahavita manao izay amin'ny adversaire dia mandresy dia ohatra zao zany disposition an'le pièce ny pion rehetra eo alohan'le pièce rehetra hafa zany hoe roi sy ny dame eo ampovoany dia avy eo ny pièce mineure eo akaikiny dia ny tora dia mifarany sisiny ohatra n'izao rehefa mandeha zany jeu dia fotsy aloha manetsika voalohany ohatr'izay mihitsy ndraiky zany hatrany amin'ny loha tany ny fotsy aloha mandeha voalohany dia matetika moa zany rehefa mandeha ny fotsy dia ny ataontsika hoe ny débutant sy niveau intermédiaire manetsika pion foana ny pion moa zany tena fomba fihetsika na izy mandroso tsy afaka miemitra izy fa mandroso hatrany dia raha ohatra hoe anao capture na hoe ihinana pièce hafa dia en diagonale izy ny mandeha raha ndresaka hoe déplacement ny roi indray roi afaka manao déplacement somary polyvalent zany izy afaka mandeha mandroso miemitra sy en diagonale ny dame indray mitovy amin'izay fa afaka mandeha case maromaro ny roi manko une case à la fois fa ny dame afaka to dia misaoty case roa na case zay malalaka afaka andehanao fotsiny ny kasika an'ireto fou reto indray misy ny fou de case noire ary ny fou de case blanche mahatonga anazy hoe case noire satria déjà aloha sur case noire amin'ny placeny ary ny déplacement koa en diagonale par rapport amin'le case noire ny case blanche moa zava mahasava ho azy sur case blanche indray mifandihana dia ny toro fomba fandeha indray mitovy amin'ny dame fa tsy afaka mandeha en diagonale izy zany hoe na izy mandroso na izy miemitra na mandeha gauche na mandeha droite ary farany ny cavalier ty cavalier ty zany somary sarotrarotra kely ny fomba fidéplaceny satria izy miavaka indrindra ny anazy ny déplacement manao L zany hoe L ana 3 cases manisa 1 2
3 zany hoe am'le fahatelo izy mikisaka na amin'ny voalohany izy mikisaka dia mandroso 1 2 zay zany le déplacement le pièce raha tsotsoriny. Mba hitazomana ny kalitaon'ny mpilalao dia misy foana ny fitsapam-pahaizana zay tanterahandry tojo sy ny ekipa no anatin'izay taranja échec izay. Eo ihany koa moa zany hoe maro ny telalao an'izay échec izay fa ny olana lafo ilay fitaovana ahafahana milalao an'ilay kilalao zany. Eny kilalao moa zany fa anisan'ny fanatanjahantena ihany koa rehefa mankafy an'ilay izy ianao. Dia eo ihany koa ny fahalafosany sarany na ny fianarana azy na ihany koa ny sarany eo amin'ny resaka fifaninanana zany dia somary lafolafo zay ka dia misy ihany ny antso ataon'izy ireo hoe ahoana ny fomba fijerena an'izay satria misy olona tena mahay kanefa somary sahirana izy anatin'ny lafiny ara-bola sy ara-pitiavana. Dao rahantsika ny fanazavana entin'ny tojo. Ho an'ny tojo sy ny ekipany dia manao fampifondronana izy ireo mba hijerena sy hampiakarana ny fahaizan'ny mpilalao tsirairay avy. Hatreto aloha dia mbola mpilalao malagasy tokana ihany no mbola afaka nandray anjara tamin'ny fifaninanana maneran-tany. Anisan'ny olana goavana ho an'ny ankizy ihany koa ny fahalafosany ny fitaovam-pilalaovana sy ny saram-pianarana ary indrindra ny saram-pandraisana anjara amin'ny fifaninanana. Fanatanjahantena mampiasa saina fiaino tanteraka ny échec ary mila fifatohana sy tetikady ento mandresin'ny mpifanandrina. Zay zany sam'izao fotoana izao zany zay manao regroupement ahafahana renforcer an'le niveau an'ny joueur tsirairay avy. Zany amin'ny ankapobeny. Karazana jeu zany izy ity se basé amin'ny resaka stratégie. Zany hoe ireo pièce ireo zany misy tanjona daholo. Zany hoe fifandonana anankiroa le izy azonareo dia misy tanjona manisaka pièce iray nareo dia efa misy tanjona hoe inona avy zany matoa ianao manisaka dia misy efa misy anticipation ataonao zay dia matoa koa ny joueur manisaka dia efa fantatrao ny ho ataony. Zany hoe se basé amin'ny resaka anticipation dia fahafantarana menace opportunité sy ny sisa. Mbola hoe gasy. Izay ihany koa no mamarana ny fandarana kireo tamin'ity an'ity mankasitraka be antsika rehetra niaraka taminay nafoy fotoana niaraka taminay isaorana ny ekipa rehetra tany ambadimbadika tany napita ny sary sy ny feo manome fotoananao amin'ny herin'ny toy izao indray mandrapita faritopoka.